Tsarana ny arakarenan'ireo tantsapamokatra ny fanatsarana ihany koa ny lalam-barotra izy ireo izay no antom-pisian'ilay tetikasa CACEF na ny croissance agricole et sécurisation foncière ny ao natetsy amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina ireo rehetra manandrara manodidina izay ary nampahafantarana nandritra izany ny ambainday ity tetikasa ity. Vola mitentina hatrany amin'ny 3.50 tapitrisa dolara amerikana no nentina nametrahana ny tetikasa CACEF na ny croissance agricole et sécurisation foncière. Tetikasa izay rano fitondram-panjakana malagasy amin'ny banky iraisam-pirenena nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina ny mahakasika azy ity. Tsika manana 30 millions d'hectares azo volena eto amin'ny firenena ity. Folo isan-jaton'izay ihany no misy vola ina leo ataontsika hijanona foana vetsika amin'ilay mijery fotsiny an'ilay izy zay zany anisan'ny ejahana. Isan'izay valiny daholo rehefa afaka mandrina zay tsika dia miakatra ny tahampamokarana afaka manana kalitao tsara tsika dia maneno mitseny mpanatiny dia makany amin'ny mitseny ivelany. Ny ahafahana manampy an'izay koa nefa anatin'io projet io misy fikarakarana an'ireo piste rural maro samihafa ny magasin ametrahana ireny mba hitsorovana ny kalitaony dia miara-miasa ihany koa amin'ireo mpamatsy volana eny ambanivohitra indrindra le atao IMF satria ireny manana fahaiza-manao ahafahana mamatsy ny tontolo ambanivohitra. Zay zany isan'ny composante lehibe anankitelo ao anatin'ny projet izay 10 taona izy io vatsiny banque mondiale africaine. Tsika no mitrosa tsika no anao projet mitady bailleur tsika karaha développement rural moa no resahana mampandrosoana ambanivohitra dia ny banque mondiale ny anisan'ny mpamatsy vola lehibe indrindra eto amin'ny firenentsika hatramin'izay kanefa tsika dia mitaky fanodinana aingana sy mba ahafahana atao hoe mba miala amin'izay mahazatra taloha satria hitatsika mivalina zao fa na mivalina tsika milaminavatra dia zany misy ezaka anana ny anjara ndraiky ny manokana ny ministera ao anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana ao anatin'ity tetikasa haritra 5 taona ity satria andrasana ny amin'ity tetikasa ity ny fampiakarana ny arikarenan'ny tantsapamokatra eo ihany koa ny fahafahan'ny tantsaha malagasy mahita tsenam-barotra lehibehibe kokoa eo ihany koa ny fampiroboroboana ny fanodonana ireo vokatra tokantranony maherin'ny roal avy amin'ny faritra 5 antefan'ny tetikasa no heverina azo tombontsoa amin'izany. Ny lafin'ny fananatany sy ny fampitaovana dia anisan'ny tosika lehibe entina manatsatra ny tanjona izay apetraka noho izany indrindra dia anana ndraikitra lehibe eo anatin'ny tetikasa ity ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny tetikasan'ny filoha ny fanajarianany tany ary ny fampitaovana fanamboaran-dalana fanomezana karatany ary fanatanterahana politika ny fananatany mapipaika no anisan'ny ompanan'ny tetikasan'ny ministera. Nandritra izay lanonana androan'izay dia niroso tamin'ny fanomezana karatany olona enina avy ao anatin'ny komina Kiangara ny tetikasan'ny filohan'ny repoblika izay misahana ireo karazana fotodrafitrasa samihafa etsika izay tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny famondrahana tany lova maimaim-pona izy ity araka ny toromarika nomeny ny filohan'ny repoblika malagasy Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina.